hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Ny lesontsika lesona tamin'ity herinandro ity, lesona fa 12 dia mitondra ny lohateny hoe ny fitiavana sy ny rariny ireo didy roa lehibe indrindra. Ny tsy anjerintsika dia manao hoe raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra aho nefa makahala ny raha lany dia mpandainga izy. Fa izay tsy tiany raha lany izay hitany hataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany. Jaona voalohany 4:20. Faly miarahaba antsika rehetra mpiara-mianatra indray an'ity androany ity. Faly ny fontsika ny men'Andriamanitra ny fahasoavany atafahoana soa mantsara eto indray. Miaraka aminareo androany ny havanareo Benoît Rakotovao. Miara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra an-danitro, faly tokoa ny fonay fanamindranao fo ka tafaraka eto indray. Avelao ny fahotanay tompo ary arotsahy aminay ny fananao masina daridalana anay amin'izao famerenan-desona izao. Hazavao ny sainay sy ny fo amam-panahinay hahazanay handray sy tahiry ny lesona homenao anay androany. Amin'ny anarantsonao Kristy no ahazo anay maniry sy mangataka izany. Amen. Fantatsika fa any amparany tsy maintsy mandresy ny tsara, tsy maintsy mandresy ny fahamarinana rehetra. Fantatsika fa efa resy tany an-danitra Satana sy ny firongony. Fantatsika koa fa efa resy ny Kristy Satana teto an-tany. Fa na eo aza izany fandresena indroa taona izany dia mbola manjaka eto an-tany ny ratsy. Fantatsika ny anton'izany fa noho ny lalàna mifehiny ny fanandrinana lehibe eo amin'Andriamanitra sy Satana no anton'izany. Satria manaja ny fepetra mifehan'izany fifanandrinana izany Andriamanitra na dia manana ny hery sy ny fahefana rehetra aza. Ka noho izany tsy afaka mandrava avy hatrany ny asan'ny Satana izy na dia tsy mankasitraka an'izany aza. Ny azony atao kosa dia ataony. Ny azony atao dia ny manainga antsika olony hiara-miasa aminy mba hanampy amin'ny fanamahevanana, ny fahoriana sy ny faharatsiana eo amin'ity tany ity, eo amin'ny lalantsika, araka izay azontsika atao. Raha ny marina aza hoy ny lesontsika dia adiditsika amin'ny maha-kristianina antsika ny manao izany. Amin'ny fomba hoana no ahazoantsika manao izany. Ny lesontsika tamin'ny Alahady 9 Marsa ny taona 2022 mitondra ny lohateny hoe ireo didy roa lehibe indrindra dia mamaly avy hatrany izany fanontaniana izany. Tsotra ny valim-panontaniana. Dia zao amin'ny alalan'ny fitiavana. Fitiavana an'Andriamanitra voalohany, ary faharoa fitiavana ny mpiarabelona amintsika.
ireo no didy roa lehibe indrindra iantonany didin'Andriamanitra rehetra. Ireo no didy roa lehibe indrindra napetrak'Andriamanitra amin'ny olombelona, indrindra fa amintsika vahoakany, mba hampiaritsika eo amin'ny fiainantsika. Indrisy fa na isika vahoakany aza, vitsy dia vitsy raha hisy ny mahatateraka na ny ampahany kely fotsiny aza amin'izany didy lehibe izany. Mora amin'ny maro amintsika, mora amiko, mora aminao, ny milaza hoe tia an'Andriamanitra. Ilay didy lehibe voalohany izany. Fa hoy ny tsy anjeritsika manao hoe, raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra aho, nefa mankahala ny raha lany, dia mpandainga izy, fa izay tsy tia ny raha lany izay hitany, hataony ahoana no fitia an'Andriamanitra izay tsy hitany. Jaona voalohany, 4:20. Ary tsy vitsy koa isika milaza hoe, ka zaho anie tia ny rahalako e, ka zaho anie manampy ny ray aman-dreniko e, mba efa nanampy any dada fara kosa aho e. Efa zava-dehibe aloha zay, fa hoy ny teny tonga amintsika manao hoe, fa raha izay tia anareo ihany no tia anareo, inona no valim-pitia azonareo? Moa na dia ny mpamory hetra aza tsy mba manao izany koa va? Ary raha ny raha lanareo ihany no arahabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na ny jentilisa koa aza tsy mba manao toy izany ihany va? Matio 5:47-7. Dia izao zany, fitiavana lavidavitra kokoa, fitiavana lalindalina kokoa, fitiavana avoavo kokoa, fitiavana misandrahaka bebe kokoa amin'ny olon-drehetra no takian'Andriamanitra amintsika zanany. Angamba tsy ny teny hoe takian'Andriamanitra amintsika zanany no tokony ho nampiasaiko teto, fa ny hoe andrasan'Andriamanitra amintsika zanany. Satria fantatsika nandritra nyty lesony 3 volana ity, fa tsy fomba n'Andriamanitra ny manery, na manery tery, na mitaky. Satria manome antsika ny nantsoitsika hoe libre arbitre, izy hampiasaintsika hanaovantsika safidy malalaka. Tsy antery, fa safidy malalaka. Maro zizitsika teo ny milaza ho tia an'Andriamanitra, ary izay indrindra no niseho teo amin'ilay zazalahy manan-karena izay tonga nametra-panontaniana tamin'i Kristy hoe, mpampianatro, inona no tsara hataoko hahazoko fiainana mandrakizay? Dia hoy Kristy taminy, namarana ny teny, maro ny teny nataon'i Kristy, fa teo ampamaranana dia hoy Kristy, tandremo ny didy. Dia hoy raha lehilahy taminy, inona avy mo? Inona avy mo? Dia hoy Jesosy ny hoe aza mamon'olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manaja ny rainao sy ny reninao, ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Hoy ilay zatovy taminy, izany rehetra izany efa voatandrik'io avokoa.
io lay lazaitsika teo hoe mora ny milaza ny hoe tia an'Andriamanitra aho, voatandroko ny didiny rehetra. Fa rehefa nanohy ilay zazalahy hoe fa inona no tsy mbola mahatateraka ahy, satria nahatsapa ny tsy fahatanterahany ilay zazalahy, ary heveriko fa nanana fahamarinana ara-moraly na ny ataotsika amin'ny teny frantsay hoe honnêteté morale, izy nahatsapa sy sahanamboraka tamin'i Jesosy an'izany tsy fantanterahany izany. Dia hoy Jesosy taminy, raha tia ho tanteraka ianao, mandehana amidio ny fanananao ka omeo ny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra ianao, ary avia manaraka. Fa nono nandre izany teny izany ilay zatovo, dia niala tamina alahelo satria nanana fananana be izy. Tsy zavatra roa samy hafa na zavatra roa misaraka akory ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny mpiarabelona. Izay milaza fa tia an'Andriamanitra, satria hoy izitsika teo mora lazaina izany satria Andriamanitra tsy hita maso, dia tsy maintsy tia ny mpiarabelona ihany koa, ary tokony ho porofoina amin'ny asa-pitiavana hita maso atao amin'ny mpiarabelona izany fitiavana an'Andriamanitra izany. Mety tsy ny hivarotra ny fananantsika no angatahany Kristy amintsika, fa raha izay no hahavonjy atsika, dia tokony hanao izany koa isika. Fa i Kristy manko nahalalana manokana ny tao am-pony ity zazalahy ity, tahaka ny ahafantarany ny ao am-pontsika tsirairay avy keo. Raha andevozy ny fananantsika isika ka tsy ahatsiaro ny didin'Andriamanitra, dia hiteraka fahaverezana ho antsika izany. Zay zany ny leson'ny alahady. Ka tonga eo amin'ny leson'ny alatsinainy sy ny leson'ny talata isika ampiarahantsika ireo satria azotsika ampiarahana. Ny leson'ny alatsinainy 17 marsa taona 2024 moa dia mitondra ny lohateny hoe ny fahotana roa lehibe indrindra, ary ny leson'ny talata 18 marsa ny taona 2024 dia mitondra ny lohateny hoe tia ny rariny Andriamanitra. Azotsika ampiarahana ireo. Ny fandikana ireo didy roa lehibe indrindra voalaza tery aloha, izany hoe ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Ny fandikana ireo didy roa lehibe ireo zany no fahotana roa lehibe asongadina manerana ny testamenta taloha. Araka izany, ny tsy fananana fitiavana, zany hoe tsy fananana fitiavana an'Andriamanitra sy tsy fananana fitiavana ny mpiarabelona, no fahotana roa lehibe indrindra voalazan'ny lohateny ery ambony. Ndao iarahantsika mamaky ny lahateny anankiroa nomena antsika ho vakiana. Lahateny voalohany dia ao amin'ny Salamo 5:5 ny andininy 7:10 hatramin'ny andininy 7:20. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Jehova o, mandrakizay ny anaranao. Jehova o, hihiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahatsiarovana anao.
fa hanome rariny ny olony izy ary hanenina ny amin'ny mpanompony. Ny sampiny jentilisa dia vola fotsy sy volamena, asan'ny tanan'olona. Manambava izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manantsofina izy fa tsy mandre, ary tsy misy fofonaina eo am-bavany. Ho tahaka azy izay manao azy sy izay rehetra matoky azy. Misaora an Jehova ry taranak'Israely, misaora an Jehova ry taranaky Arona. Zay zany lahateny voalohany. Lahateny faharoa dia hitatsika ao amin'ny Zakary, 7:7 ka hatramin'ny 12:12. Izao no lazainy Jehova tompony maro, manaova fitsarana marina, ary samia mifampiatra sy mifamindra fo amin'ny rahalahiny avy, ary aza mampahory ny mpitondra tena, na ny kamboty, na ny vahiny, na ny mahatra, ary aza misy mihevitra ao am-ponareo hanisy ratsy ny rahalahinareo. Nefa tsy nety ny hiaino ireny, fa nampiemotra ny sorony, ary nataony lalodalovana ny sofiny mba tsy andre. Eny nanao ny fony ho mafy toy ny diamondry izy, ka tsy hiaino ny lalàna sy ny teny izay nampitondraina ny fanahin Jehova tompony maro, ho lazainy mpaminany fahiny, ka de tonga izay fahatezerana mafy avy tam Jehova tompony maro. Zay zany ny vakiteny. Lahateny momba ny fitiavana an'Andriamanitra, na marimarina kokoa ny tsy fitiavana an'Andriamanitra, ny lahateny voalohany. Satria ny fanompoan-tsampy dia fandrafiana an'Andriamanitra. Ny lahateny faharoa kosa dia mikasika ny tsy fitiavana ny mpiarabelona, fa indrindra ny mahatra, ny majinika, ny malahelo, ny mpananotena, sy ny sisa sy ny sisa. Ndao isika hanao jery todika kely ny amin'ny fiainany zanak'Israely fahiny. Raha nisy zavatra nahatezitra an'Andriamanitra tam zanak'Israely teo amin'ny tantaran'io firenen'io, dia ireo fahotana anankiroa lehibe ireo. De tsy inona izany fa ny voalohany ny tsy fahatahorana an'Andriamanitra, ary ny faharoa ny fanaovana tsinotsinona, ny rariny, ny fanitsakitsahana ny madinika amin'ny fanaovana fitsarana tsy marina. Lany rora ny mpaminany rehetra. Lany rora ny mpaminany Isaia, lany rora ny mpaminany Jeremia, lany rora izy ireo nampitandrina ny vahoakan'Israely zany. Lany rora izy ireo napita ny afatra sy ny fampitandremana avy tamin'Andriamanitra. Farany tapa-kevitra Jehova handefa ny zanaky Joda ho lasa babo tany Babilôna teo eo tamin'ny taona 650 talohan'ny Kristy teo. Talohan'io anefa dia efa niezaka talohan'ny fandefana ny zanaky Joda tany amin'ny fahababoana izany. Talohan'io mba niezaka ny mpaminany Jeremia ny talaho tamin'Andriamanitra ny amin'ny hamelana ny fahotany Joda. Ny fanjakan'Israely tavaratra tamin'io efa ravan'ny Asiriana teo eo tamin'ny taona 250 talohan'ny Kristy teo. Hoy Jehova namaly ny fangatahany Jeremia. Mivezivezee eny an-dalambe ny Jerosalema ianareo, ka izahao sy fantaro ary tadiavo ao ankalalana
Fa raha mba misy olona hitanareo izay manao ny marina sy mitady ny hitsiny, dia havelako ny heloko i Jerosalema. Ao am Jeremia 5:1 no ahitantsika izany. Satria tamin'izany andro izany, hoy ny mpaminany zany, hoy ny mpitantara rehetra, ny tempolo fotsiny no tazanina, satria ao no trano ipetrahan'i Jehova. Ka rehefa amin'ny toerana tsy ahatsinjovana intsony ny tempoly, izany hoe heverina ho tsy hitan'Andriamanitra intsony zany, dia taterahana izay tatiana ho taterahana rehetra, ny vonin'olona, ny halatra, ny fijangajagana, ny fitsarana tsy marina, ny fanolanana sy ny sisa sy ny sisa. Dia nalefan'Andriamanitra ho babo i Joda. Rehefa hiverina tamin'izany fahababoana izany i Joda, satria namindran'Andriamanitra fo izy taty aoriana afaka 70 taona, fantatsika rehetra izany, dia izao no teny nampitondraina ny Ezekela mpaminany. Izay mpaminany lasa tany amin'ny fahababoana ihany koa, tahaka na lasa tany amin'ny fahababoana ny mpaminany Daniela. Ka izao zany ny teny nampitondraina any Ezekela mpaminany. Ezekela 9:7. Ny tapany farany. Ary ny anarany ny tanàna hatramin'izay andro izay dia Jehova no ao. Zay zany nivaky ny hafatra napetraka tamin'ny Ezekela mba hampitaina amin'ny vahoaka. Raha azavaina misimisy zany io hafatra io, de tahaka izao zany no azo ambara ny zavatra nolazainy Jehova tamin'ny Ezekela zany. Tahaka izao zany: hiverina any Jerosalema ianareo zao, amboary ny tanàna, ary rehefa vita ny fanamboarana ny tanàna, aza atao Jerosalema intsony ny anarany, fa ovao hoe Jehova no ao. Zay zany le hafatra. Io anarana vaovao io dia fanitsiana ny fihevitry Joda talohan'ny fahababoana hoe Jehova ao amin'ny tempoly. Ka rehefa lavidavitra n'io tempoly io, dia tsy hitan' Jehova ny fahotana izay atao. Ka ny anarana vaovao nasain' Jehova hanovanan Jerosalema dia manambara fa tsy ao amin'ny tempoly ao fotsiny no misy an Jehova, fa ao Jerosalema manontolo. Izay zany ny dikany. Ho atsika zanak'Andriamanitra, ny Jerosalema atsika dia izay rehetra toerana misy atsika, izay rehetra tanàna na toerana misy atsika, io no Jerosalema atsika, izay tsy maintsy hovantsika anarana hoe Jehova no ao. Ny dikany de zao: na aiza misy atsika, hitan'Andriamanitra foana isika, satria ao izy. Ka aoka isika hifady ny faharatsiana rehetra, ny fahotana rehetra, amin'ny endriny rehetra, satria tsy misy miafina amin'Andriamanitra izay rehetra ataotsika. Fa izay fatahorana an'Andriamanitra izay no hahazoatsika manaja ireo didy roa lehibe voalazatsika tery ambony. Eto amin'ny firenentsika am'izao fotoana izao, efa mianaka loatra ity fitsarana tsy marina sy risoriso ity. Ny mpitsara dia tsy matahatra an'Andriamanitra intsony, tsy manaja ny rariny intsony,
tsy miraharaha ny marina intsony, fa ny vola, ary ny vola irery ihany no miteny, ka izay manisika ny vola be indrindra no mena ny rariny. Milaza miara-mahita aho raha milaza izany. Tsy mpaminany akory aho, fa tsy ampahafiry ny zanak'Israely isika malagasy. Fa raha tsy hovantsika hoe Jehova no ao ny anarany ty tanitsika ity, zany hoe raha tsy hatahotra an'Andriamanitra isika, dia asa izay famaizana mety hahazo atsika. Andriamanitra irery ihany no mahalala. Ndao vakitsika ny eo amin'ny Mika 4:9-5 hamaranatsika ity lesony alatsinainy sy talata ity. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain' Jehova aminao, dia izao ihany: ny hanao ny marina sy ny hotia famindrampo, ary ny hanaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetrentena. Lesony alarobia 7 marsa ny taona 2024. Ny lohateny: antsoina mba hampiorina ny rariny. Antsoina mba hampiorina ny rariny. Raha izaho no nandika ny teny dia ho nadikako hoe nantsoina mba hampiorina ny rariny. Atao amin'ny fotoana lasa zany, nantsoina sina enina, nantsoina mba hampiorina ny rariny. Ny antony dia satria ireo mpaminany tany aloha, tany amin'ny andron'ny Joda ohatra, no voalaza eto, izy ireo no nantsoin'Andriamanitra, ny ran'Andriamanitra hampiorina ny rariny, izay efa noitsakitsahany ilay vahoaka nofidin'Andriamanitra hitondra ny fanevany teto ambonin'ny tany. Tamin'ny andron'ny testamenta taloha, mpaminany 3 no nisongadina. Maro izy ireo, fa mpaminany 3 no nisongadina ny ran'Andriamanitra niaraka hitaiza ny vahoakany izay niodina taminy, indrindra moa tamin'ny andron'ny fahababoana. Taloha kely ny fahababoana dia ny mpaminany Isaia sy ny mpaminany Jeremia no ny rany hamakibatsilana ny fahotan'ny vahoakan'Andriamanitra sy nampitandrina azy ireo. Ny mpaminany Isaia no taloha, amin'izy roa reo zany, mpaminany Isaia no taloha. Mpaminany Jeremia efa taloha kely ny fahababoana izy no nanomboka ny ministerany. Tamin'ny andron'ny fahababoana, mpaminany 3 no nirana ny taiza ara-panahy ny vahoaka. I Jeremia moa dia tafajanona tany Joda ihany. Izy no ny andraikitra ny vahoaka tavela tany, satria nisy ampahany vahoaka ihany tavela tany Joda. Jeremia no navela hiandraikitra azy ireo tany. Tany amin'ny fahababoana dia mpaminany anankiroa no tany. Dia Ezekela, izay nanao ny ministerany teo anivo ny vahoaka, teo amin'ny sarababem-bahoaka. Ary Daniela kosa dia ny andraikitra andry zareo tao andapa. Tahak'izay zany ireo mpaminany ny asa tamin'ny andron'ny fahababoana. Ny mpaminany Isaia ohatra dia tsy nitsitsy fitenenana manoloana ny tsirariny teo amin'ny Israely
tamin'izany andro zany. Mianara hanao ny tsara, diniho zay rariny, anaro ny papahory, omeo rariny ny kamboty, tsarao ny adiny mpitondra tena. Hita izany ao amin'ny Isaia 1:7. Ho fanampin'izany dia izao no ambarany Isaia: loza ho an'izay mamoaka fitsarana tsy marina sy manendaka ny rariny amin'izay ory. Isaia 1:1-2. Dia napiany fitandremana tahaka izao, ary ahoana no ataonareo amin'ny andro famaliana sy amin'ny fandravana izay avy amin'ny lavitra? Hoany amin'iza no handosirana hamonjy anareo? Ary aiza no hametrahanareo ny harenanareo? Isaia 1:1-3. Tahak'izany ihany koa ny mpaminany Jeremia dia nanambara hafatra avy tamin'Andriamanitra toy izao hoe: lozany izay manorina ny tranony amin'ny tsirariny sy ny ati-tranony ambony amin'ny fitaka, ka mampiasa maina ny namany fa tsy mandoa ny karamany. Tsy efa nihinana sy nisotro va rainao sady nanao fitsarana sy fahamarinana? Tamin'izany dia nambinina izy, ny tsara ny tenin'ny ory sy ny malahelo izy, tamin'izany dia nambinina izy. Tsy izany va no fahalalana ahy, hoy Jehova? Hita izany teny izany, ireo tenireo ao amin'ny Jeremia 2:17-15 ary ny 4:9. Indraindray aho izaho tena zany milaza hoe somary manao vazivazy zari-tenany ihany aho amin'izany. Izao no lazaiko hoe ovin'Andriamanitra mba handefa mpaminany ho atsika aty amin'izao andro ny risoriso izao, izay tsy akinafinafina intsony ny anaovana azy fa efa lasa norma eto amintsika. Fantatro anefa fa tsy handefa mpaminany ho atsika intsony Andriamanitra, satria ho antsika ihany koa ireo hafatra netiny mpaminany ireo, fa tsy ho an'ny zanak'Israely fahiny fotsiny. Ary tsy ireo mpaminany ny testamenta taloha ireo fotsiny ihany no sarotiny manoloana ny tsirariny. Aseho antsika mazava eto koa fa nahasarotiny indrindra ny Kristy koa izany nandritra ny fotoam-piasany teto an-tany. Hoy izy: loza nareo mpanoradalana sy fariseo mpiatsara velatsia, fa mandoa ny fahafolon'ny solila sy ny aneta ary ny komina ianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana. Ireo tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo irerona. Matio 7:20. Ao amin'ny andalateny mifandraika amin'izany, ao amin'ny filazantsarany Lioka, no ilazany Jesosy amin'ny alahelo hoe: lalovanareo ny fitsarana sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Lioka 2:12. Amin'ny teny frantsay dia zao hoe: vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Izay zany ny amin'ny lesony alarobia. Tonga eo amin'ny lesony alakamisy, izay amaranantsika azy isika izao. Lesony alakamisy 20 Marsa, ny taona 520
sy 20. Iza no namako, iza no namako. Ny toko sy andininy iompana ny leson'ny alakamisy io dia ny fanoarana momba ilay Samaritana tsara fanahy. Hita ao amin'ny Lioka 20 ny andininy 15 ka hatramin'ny andininy 17. Izay tantara fantatry ny maro amitsika, eny na ny ankizy madinika aza mahafantatra an'io tantara io. Ny tantara dia fanoarana nentin'ny Kristy namaly ny fanontaniany ny mpahay lalàna iray, nanao hoe iza no namako. Zany hoe fa nisy resaka ny fanaovana teo alohan'izany, ary namarana izany resaka zany ny fanontaniany lay mpahay lalàna hoe iza ary no namako. Izao ny tantara, le fanoarana zany. Nisy lehilahy iray voadaroko ny jiolahy mitsitra eo amoron-dalana. Tsy maty fa naratra mafy. Mpivavaka 2 lahy samy nandalo teo, samy nahita ilay lehilahy naratra, nefa samy nanohy ny diany, ary samy tsy nandraharaha an'ilay trahadoza. Fa Samaritana iray no nitsetra an'ilay rangahy ka namonjy azy. Ka iza no tena naman'io rangahy io? Hoy Jesosy nanontany an'ilay mpahay lalàna. Namaly ilay mpahay lalàna hoe ilay niantra azy, izany hoe ilay Samaritana. Niaiky ilay mpahay lalàna fa ilay Samaritana no naman'ilay trahadoza. Nefa navesatra dia navesatra ny vavany hanonona ny hoe ilay Samaritana. Fa hoy izy hoe ilay niantra azy. Fa tsy noheverin'ny Jiosy ho namana manko ny Samaritana, ka azo eritreretina fa tohina tao am-pony. Mafy de mafy ilay mpahay lalàna. Izany hoe nadika hoe de hoe choqué, mafy de mafy tao am-pony ilay mpahay lalàna nandre ity fanoharana momba ny Samaritana tsara fanahy ity. Mampianatra atsika i Kristy amin'ny alalan'io fanoharana io, fa tsy misy olona eto an-tany azotsika atsoina hoe fahavalotsika na tsy namatsika noho ny antony firazanana fotsiny. Raha ny fampianaran'i Kristy no raisina amin'ny fahafenoany, ary tokony ho raisitsika mpianany amin'ny fahafenoany izany, dia tsy tokony ho hita eo amitsika izany fanavakavahana aram-bolokoditra izany. Tsy tokony ho hita eo amitsika izany fanavakavahana ara-pirazanana izany. Tsy tokony ho hita eo amitsika izany fanavakavahana na fanilikiliana ara-poko izany. Tsy tokony ahitana karazam-panavakavahana eo amitsika zanak'Andriamanitra, na ara-poko izany, na ara-bolokoditra izany, na ara-pahalalana izany, na ara-pananana izany, na inona heveritsika mety mahambony atsika rehefa mitaha amin'ny hafa isika. Fa mitovy ary mitovy zo ny olombelona rehetra. Izany no fampianarana napetraky Kristy amitsika, tsy tamin'ny vavany fotsiny ihany, fa tamin'ny oam-piainana nasehony no nampianarany atsika an'izany. Izany no fivavahana kristianina marina. Dia ny ho tonga mpanompon'Andriamanitra sy ho tia ny olona rehetra ka mandala ny rariny
sy ny fahamarinana. Ireo no didy roa lehibe indrindra mifehy ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra rehetra, dia mametraka ny veloma finaritra amintsika rehetra indray mandra-piresaka amin'ny manaraka. Ho amintsika mandrakariva ny fahasoavan'ny Tompo. Iara-mivavaka izy. Rainay tsara sy masina indrindra ny danitro, atolotray ianao ny saotra ny dera, ny haja ary ny voninahitra izay ianao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Saotra anao izahay no nampahatsehivanao anay tamin'ity herinandro ity. Ireo didy roa lehibe indrindra ho anay mpanomponao, dia ny ho tianao tokoa amin'ny fonay manontolo, ary ny ho tia marina tokoa ny mpiarabello aminay. Tsy misy avakavaka ary tsy misy fiatsaram-belatsia. Ampio zahay Tompo hahatratra izany filamatra lehibe izany eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anarantsonao Kristy Tomponay no azoanay mangataka sy maniry izany vavaka izany. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.